Miarabantsika rehetra indray tafahoana amin'izao andro faharoa amin'ny iadivantsika amin'ny trangana herisetra izao. Amin'ity ity isika dia hiresaka mahakasika ny fianakaviam-be. Izany fianakaviam-be izany moa dia fitambaran'ireo raibe, renibe, ireo zanaka, ireo mpihavana maro isan-karazany sy ny sisa izany. Dia tsarovana nefa fa ao anatin'ireny fianakaviam-be ireny dia misy ireo karazana herisetra izay mety tsy eritreretintsika akory kanefa tena misy. Ny amin'ity an'ity dia ampahafantarantsika mahakasika izany ny namantsika Volasoa Andrianomanana. Manarafinaritra ary tompoko. Dia faly miarabantsika tsirairay avy indray ary nahatratra an'ity fotoana androany ity. Androany isika ao anatin'ity resaka ady amin'ny herisetra ity ihany rehefa avy mijery ny ao amin'ny ankohonana tamin'ny omaly dia hijery kosa ny amin'ny ankohonam-be, izany hoe ny ao amin'ny fianakaviana lehibe manontolo. Ny fianakaviana moa efa fantatritsika fa manisy an'izay hoe fifalian'ny fihaonana izay rehefa miaraka dia faly ary rehefa hifankahita dia tena hafa mihitsy ny fihetseham-po kanefa ny mampalahelo dia toa ny ovy izany fa satria lasa misy herisetra dia izay indrindra ny rahantsika mijery amin'ity androany ity. Lasa rehefa mifankahita dia ohatran'ny tsy hita intsony ilay fiarahana sy fifalian'ny maha-mpianakavy ary rehefa miaraka eo daholo ny rehetra dia tsy tsapa intsony hoe miray foany ireto rehetrarehetra satria lasa misy herisetra. Voalohany aloha dia eo aloha ity teknôlôjia ity, lasa sarahany io daholo ny mpianakavy fa samy variana amin'ny aparayany avy ny tsirairay avy mampiasa an'izany teknôlôjia izany. Faharoa ihany koa dia io teknôlôjia ihany nampianatra ny olombelona ho lasa tsy manam-pitiavana intsony dia lasa tsy hita intsony fananjavana ilay fifankatiavana, ilay fifalian'ny fiarahana ao amin'ny mpianakavy. Rehefa jerentsika dia na eto Madagasikara io na any ivelany n'aiza dia mampalahelo fa hita taratra be izany herisetra izany. Mety tsy tsapan'ny mpianakavy ilay izy rehefa miaraka kanefa ny zavatra mampalahelo izao tao ao izao ny hita eny amin'ny tambajotra tserasera dia hoe mpianadahy, hoe cousin cousine no lasa miaraka ohatran'ireny olona mpivady ireny ary malaza mihitsy tao ao ilay resaka hoe chips bam iny maharaka an'izany isika izay manaraka mijery an'ireny tambajotra serasera indrindra moa ny Facebook ireny. Tao amin'ny Facebook ihany koa izao no nahitana tamin'ny fotoana tsy ela tovovavy anankiray mitaraina fa tamina fivoriam-pianakaviana lehibe anankiray no nadalain'ny tonton izy ary tamin'ny fotoana farany moa dia nampiara ny herisetra ara-pananana mihitsy. Tetsy izany ihany fa betsaka fa amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy raha toa fiarahana fifaliana ny teo taloha dia ankehitriny toa lasa ohatran'ny lehibe izany manjaka amin'izay kely ary toa ohatran'ny lehibe izany manao izay tiany atao amin'ny madinika dia ny madinika koa manaiky fa ohatran'ny hoe lasa ny lalàn'ny lehibe izany no lalàna misy eo amin'ny fianakaviana dia lasa mandisy fanantenana ilay fiarahana hoe manome fifaliana ao amin'ny fianakaviana iny. Lasa ohatran'ny tsy te hamonjy fiarahana amin'ny fianakaviana izany intsony ary ohatran'ny hoe mampatahotra izany ny andeha hiaona amin'ny fianakaviana. Rehefa tonga any moa araka ny resahana dia hoe samy maka ho azy, samy nisaratsarahan'ity resaka teknôlôjia ity satria dia ny mahamaika ny rehetra amin'ny fotoana rehetra rehefa ny babon'ity resaka teknôlôjia ity dia ny mampiasa ny telefona na izay fitaovana ananany samy mampiasa aterineto. Ary rehefa mihaona koa ny fianakaviana amin'izao fotoana izao dia ny mampalahelo toa lasa mirona be kokoa any amin'ny fampiasana sy ny fisotroana zava-mahadomelina ka iny no mitarika ho amin'ny herisetra satria lasa be teny ratsy be, lasa be teny be. Ny olona raha teo moa efa samy manana ny fahasahiranany amin'ny fiainany ihany dia rehefa tonga eo dia mieritreritra hoe hanadino an'izay dia nefany voamay zava-mahadomelina no entina ampiasaina dia mahatonga ny herisetra ka izay olona marefirefy sy malemilemy ara-petse-po dia lasa tsy mamaly fa manaiky fotsiny rehefa ampiasan'ny hafa herisetra. Ary ny marary moa izay mety ohatran'ny sahirakirana ao amin'ny fianakaviana dia manaiky fotsiny izay ataon'ireo lehibe. Lasa misy fanararaotana, lasa misy herisetra ary lasa miova izany dia ny tena fahadiso-kevitra eo amin'ny mpianakavy amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny lasa mahatsiaro izany ny tsirairay hoe ohatran'ny mety ilay misy herisetra, ohatran'ny tsisy mahatsapa izany intsony hoe tsy maninona fa ohatran'ny efa mandeha ho azy eo amin'ny fiainan'ny olona ilay izy dia tsisy manakana ilay izy lasa ny lalàn'ny lehibe araka izany tenenina izany no arahan'ny tsirairay avy dia ohatran'ny hoe mety izany ilay izy kanefany
le fiainana hita amin'ny internet na hita amin'ny televiziona fotsiny ny arahana dia novany izany le fiainan'ilay fianakaviana ary ilay fifalian'ny fiarahana dia tsy hitantsony ao amin'ny fianakaviam-be fa lasa misy herisetra. Ny fitondran-tena maneho an'izay herisetra izay moa dia lasa ohatry ny hoe fahazarana dia ny rehetra efa zatra fotsiny mahita an'ilay izy. Foatsela zao nisy fianakaviana fantatra izay ny vory zareo ary rehefa nisotrosotro sy nyresadresaka teo dia nisy tsy fifankazahoan-kevitra dia niafara tamin'ny famonoan'olona ary tena maty mihitsy ny ankiray tamin'ireo izay niady tao anatin'izy kanefa fivorian'ny fianakaviana izany fotoana izany. Dia amin'izao fotoana izao efa lasa tsy mahatsapa sy tsy mahare intsony ny hoe misy fifanajana, ny fifalian'ny fiarahana, ny rom-pihavanana neny nampifandray an'izay rehetra anatin'izay fianakaviam-be izay ka andeha isika ampitsahatra an'izany herisetra izany. Andeha isika hiaraka hikatsaka indray mba hiverina ilay fifalian'ny fiarahana ao anatin'ny ankohonam-be ka raha i dadabe sy bebe no mampiray antsika rehetra isika sady ao dadatoa, ao totoa, ao ny cousin, ao ny cousine, ao daholo ny taranaka rehetra dia ho fifaliana ny fiarahana ary atsahatra ny herisetra dia izany no iantsonantsika tsirairay avy. Idirantsika lalindalina kokoa ny eo amin'izay herisetra eo amin'ny fianakaviam-be izay iarahantsika amin'ny vahiny eo amin'ny centre fonjy. Ao anatin'izay misy ny ohatra hoe fanilikiliana, fanadroadrona ataon'ny fiarahamonina. Zany zavatra tena betsaka eto anivon'ny fiarahamonina antsika izay nefany ny tokony ho tadidintsika anatin'ny fiarahamonina itsika no voalohany indrindra tokony miaro an'ireny olona iarany herisetra ireny satria azo toriana ny olona izay manao an'izay akta zay hoe izy indray manadroadro manalabaraka an'ilay zaza sy le vehivavy izay niarany herisetra ranofo. Dia izay zany no tsara mba ho fantatritsika eo anivon'ny fiarahamonina hoe manana andraikitra angentsika amin'ny fiarovana an'ireny olona ireny fa tsy sanatria isika indray zany ny dikany hoe mampahery an'le mpanolana hoe tena mety nataonao nanolana an'le izy fa toy izy le izy fa manaraka indray mba ataovy ary amin'ny fianakavianay ohatrany hoe izay le tia nahatongavana anatin'le izy. Dia andraikitritsika anatin'ny fiarahamonina ary tokony izy miaro an'ireny ankizy niarany herisetra ireny anjarantsika manenjika an'ireny olona niarany herisetra ireny fa tsy itsika indray miencourager an'le akta. Dia nefany tadidio fa ireny le fanadroadrona sy fanesoesoana tao ireny ireny sy fandatsana tao dia tafiditra anatiny hoe mamotika maha olona sy ny alatsaina an'le olona izay niarany herisetra. Nisy moa zany teto anivon'ny centre fonjy hoe nisy hoe ankizy efatra amin'ny rahavavy izy mpiray-tampo na olona indray niteraka anazy. Ireo zaza ireo tena mantaona no nitsabonay anazy teto anatin'ny centre fonjy fa ny zavatra niainan'ireo olona ireo ny zokiny lahy nahita an'le akta dia nitsondromony dadany tamin'ny kofafa ny tany amin'ny fikakazany dia tsy maintsy niditra tekeny amin'ny indroa didina le zaza satria lasa trobaka tany simba zany tany amin'ny anusy. Dia izay zany zao zavatra anankiray nitranga tamin'le izy ankoatr'izay ninona ny zavatra natao amin'ny fiarahamonina mbola nanenjika te hamono valomena-dany zanak'le ramatoa le rang dia avy eo izy sivy mianaka satria le rangahy tonga dia vididim-pitsarana avy hatrany dia antsafa ferme le fidiny tany nandritra ny taona maro nandritra ny 7 taona. Tezitra ny fiarahamonina inona indray ny zavatra zavatra tsy isy dikanao ohatr'izany fe madama dia hitorianao vadinao. Izay le jugement fiarahamonina sa ve hoe rehefa miatra aminao le izy dia marary fa rehefa miatra amin'ny hafa tsy maninona. Raha mpianakaviana iny ny andry amin'ny fianakavianareo dia zavatra tsy isy dikanao ohatr'izany fe dia nitorianao vadinao. Dia ny zavanitranga koa ankoatr'izay ndroan'le teo amin'ny fokotany mihitsy anareo mandeha amin'ny fanareo tena vehivavy tsy vanina ianao fa vadinao ve nikadrainao. Eo ny fiveloman'le olona, eo ny fiainany, eo ny tranony ndroana lasa izy indray izy izay niarany herisetra indray no ndroana ny ala teo anivon'ny fiarahamonina hoe miala teto nareo fa manimba ny eto amin'ny fokotaninay.
rogadrainareo daholo izay menaka zany hoe ve ny teo anatin'ilay fokontany ve zany mpanolana ve mibetsaka baraingo mipetraka zany zay fatelo manarakaraka zay inona koa ny nataon'ilay fiarahamonina lasirety fianakaviana tokony andeha anohana n'izy sivy mianaka kely izay niara-mafy indrindra satria ilay zaza tena narary ary tena narary a ny ankizy tsy andainy azany raha resaka fananahana ny ankizy kely a eritrereto hoe zaza efa taona eny taona valo taona 12 taona ve andainga hoe na olona ndady zay zaza kely ohatr'izany ve no efa nahita taovam-pananahana lehilahy lehibe tsy iza fa ny dadany a nahita ny zavatra rehetra nataony taminy teo izy nge niaran'le izy dia andainga ve ny ankizy kely dia zaza ohatr'izany ve dia efa ho vetaveta fisainana na ontsika malagasy zay dia nefa ny tao anatin'ilay fiarahamonina ireo olona ireo le fianakaviana rotonta no mitady an'izy sivy mianaka ho vonoana amin'izao fotoana izao zany zareo mbola mitsoaka amin'izao fotoana izao dia izay le tiako tenenina hoe itsika ao anivon'ny fiarahamonina mihitsy ny tena matetika mamotika an'le olona izay niarany herisetra. Makasitraka mivahintsika avy eo amin'ny centre vontsika niaraka tamintsika teo a nampafantatra antsika makasika an'izany herisetra eo anivon'ny fianakaviam-be izany. Ankehitriny kosa dia ndeha arahantsika ireo torohevitra omembebolo eo amintsika makasika izany herisetra eo anivon'ny fianakaviam-be izany a ka izany dia arahantsika amin'ny volasoandrianomanana. Arak'izay moa ny faniritsika dia ny amerenana ny fifaliany ny fiarahana ao anatin'ny ankohonam-be ao anatin'ny fianakaviam-be dia ny fianakaviana izay sady misy any dada be sy bebe no mipakatra ny misy any dada tosototoa ny cousin sy cousine ny rehetrarehetra ny taranaka mba hiverina ny fifalian'ny fiarahana ka ny torohevitra ary hoentina amintsika mpianakavy amin'ity androany ity dia andeha hiverina atsapa ny tsirairay avy hoe tiantsika nge ny fianakaviana ary sarobidy amintsika mihitsy ny mpianakavy sa tsy izany ve rehefa ambavahoana ny fahafatesana ny anankiray manahoana ny fatsapahan'ny mpianakavy amin'izay fotoana izay andeha tsy andro ny fotoana farany tahaka izany fa izao no amerenana ny fahatsapana hoe tiantsika ny fianakaviana ny mampalahelo mantsy dia mazana dinidinitsika izy ity hoe ka isika manolotra fiainana anjakan'ny herisetra ho an'ny mpianakavy amintsika indraindray zany isika manamaivana ny firaisampo izay tokony ho hita fa indraindray tsika manomevana n'ilay fotoana hoe eto dia samy milalao mampiasa an'ity teknôlôjia ity daholo dia lasa tsy tapa intsony ilay fiarahana lasa tsy tsapa ilay firaisampo dia indraindray manomevana an'izany isika dia amin'ny fotoana iny lasa manolotra fiainana mety hisy herisetra dia andeha ho ajanona izany indraindray mahita ray aman-dreny mifamalina miady ao amin'ny fiarahan'ny fianakaviana dia tsy masamiteny tsy manoro hevitra satria mieritreritra hoe reny ve ny lehibe andeha isika mba tsy hanao an'izany intsony rehefa mivory ny mpiray-tampo amin'izao fotoana izao indrindrandrindra rehefa miresaka an'ity hoe ady lova ity na ny zavatra toy izany dia andeha mba hijoro sa hametraka hoe fifalian'ny fiarahana ny fianakaviana fa tsy fisehoan'ny herisetra na dia hoe efa amin'ny andro farany ary sika amin'izao fotoana izao dia andeha koa rehefa mba misy mitaraina ao amin'ny fianakavianao dia mba hanaiky ka hanao fanadihadiana ampitsahatra ny herisetra ary ny tena zava-dehibe dia ny fananarana ny tanora sy ny ankizy andeha tsy avela anaraka fahatany amin'ny zava-misy amin'izao fiainana izao ka ny resaka fihetsika ny fitondratena ny fitafy ny tanora amin'izao fotoana izao indraindray ange dia ny mampalahelo dia samy mpianakavy ny eo fa ny fitafy ny zanakavavy tsy mendrika mihitsy ao anatrehan'ny tonton na ny cousin ohatra reny rehetrarehetra reny mitondra ho amin'ny herisetra dia andao tsy avela anaraka fahatany izay misy amin'ny ainao aman-jery ny zanakitsika dia isika izany ny samy mihitsy hijoro mba hahatonga ny fiarahana ho fifaliana indray satria ho voasoroka ny herisetra ao amin'ny fiarahan'ny fianakaviana ka ny tsirairay avy amin'izay fotoana izay dia tsy atahotra be fahatany na heritreritra hoe ny lehibe ihany ny manana ny rariny fa ampahendrena ampitiavana lasa hiverina ny fifampitokisana ary ny mpianakavy dia ahita indray ny fahasambaran'ny fiarahan'ny
mpianakavy. Dia izao no aoka ho tsaroana tsy ho voafehantsika mihitsy ilay hery miasa mangina hoentin'ny manodidina. Eo zany izao le hoe ny internet, ny Facebook moa ny tena fampiasan'ny maro, eo koa ny televiziona. Tsy ho voafehantsika mihitsy ny hery miasa mangina hoentin'izany fa saingy izao rehefa samy resy lahatra isika hoe tompona andraikitra, indrindra isika ray aman-dreny, indrindra isika zoky dia eo anatrehan'Andriamanitra raha teo isika ny lehibe dia natao hitaiza ny taranantsika, natao ahatonga ny taranantsika ho taranaka vanina. Dia rehefa resy lahatra ny amin'izany isika dia ampiaina indray ny alemem-panahy, ampiaina indray ny fifankatiavana, amerina indray ny fifampitokisana ka hampisy fifaliany ny fiarahan'ny fianakaviana satria hitsahatra hatreo ny herisetra dia tsy misy hampatahotra intsony izany makany amin'ny fianakaviana izany. Tsy misy ahatonga heritreritra hafa intsony loatsy makany fa ny any ny herin'ny lehibe ihany ny manjaka na ny kely araroatana tsy hisy an'izany intsony fa ny tsirairay avy dia hanana fahafahana ary hanana fifaliana ao anatin'ny fiarahan'ny fianakaviana. Ny tanora ho tsara fitondratena, ny tanora tsy hanao fihetsika na hanao fitafy hafahafa intsony fa ho mendrika sy ho modely, ho montina ary isika raha teo mihitsy no efa hiova fo tsy hampanao an'izany ny zanantsika intsony. Indraindray tokoa mantsy ny isika ray aman-dreny dia isika ihany no mampanao akanjo hafahafa ny zanantsika. Heverintsika fa raha tsy manaraka ny fanaon'ny olona eny amin'izao tontolo izao ny ankizy dia ohatran'ny hoe farahidiny. Indraindray zanantsika mbola kely dia hampanaovintsika an'ireny fitafiana mampianjakanjaka ireny izay mitarika azy ho amin'ny fitondratena hafahafa dia misarika ny hafa ihany koa na dia ao anatin'ny fianakaviana azy ho tonga amina herisetra, ho tonga amina fikasikasihana, ho tonga amina fanararaotana indrindra eo amin'izay lafiny ara-pananahana izay tsy tokony ho hita mihitsy ny ao amin'ny fianakaviana kanefa dia lasa misy amin'izao fotoana izao izany. Ka tompon'andraikitra isika tsirairay avy dia andeha handray an-tanana ny toe-javatra fa rehefa tonga saina isika hoe tsy izany angeny ny andohan'ny fianakaviana fa fifandraisana, fifaliana ary manome fifankahirezana ny fifankahitana indray rehefa samy avy any amin'ny misy azy avy any dia mba ho tonga amin'izay tanjony na dia ny iverenan'ny fifaliana eo amin'ny firaisampon'ny fianakaviana izay ny fianakaviantsika tsirairay avy. Andehany ho jerentsika hoe ahoana moa no lazain'ny soratra masina raha ny mahakasika an'izany firaisana sy fiarahan'ny fianakaviana izany. Raha ohatra izany amin'ity hariva ity zasenao mitady torohevitra ny tsara indrindra avy amin'ny soratra masina dia andeha jerentsika anie ny lazain'ny Romanina toko 12:10 hoe ny Romanina toko 12:10 dia ny andininy 10 dia manana torohevitra tsara indrindra ho asoanao. Izao ny lazain'ny Romanina toko 12:10 hoe mifankatiava araky ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, ny fifankatiavan'ny mpirahalahy mba aoka samy atsapa indray ny tsirairay avy hoe mpirahalahy, mpianakavy, olona ray rà, olona ray nosy rà, ray fiaviana, ray aman-dreny ange isika reo ka tsy tokony hisy an'izany herisetra izany ary mba hifanaja, hifanome voninahitra, tsy hampiatra herisetra dia andeha ihany koa ao anatin'izay fifankatiavan'ny mpirahalahy izay arak'izay lazain'ny Jaona voalohany toko 2:7 ka hatramin'ny 1:10 dia andeha amin'ny fahazavana isika. Ndao anie jerentsika izany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:7 ka hatramin'ny 1:10 izany manao hoe izay milaza fa ao mazava izy kanefa mankahala ny ralahany dia mbola ao amin'ny maizina ihany fa izay tiany ralahany no mitoetra amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitoina ao aminy fa izay mankahala ny ralahany dia mbola ao amin'ny maizina ary mandeha amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajambany masony. Efa fotoanan'ny fahazavana izao, tsy fotoanan'ny fandehanana amin'ny aizina intsony. Andeha hiverina amin'ny fitiavana ny ralahany na hoe ireo mpiray-tampo na hoe ireo ray rà amin'ny tena, ireo ao anatin'ny fianakaviana dia arak'ilay nilazaina teo hoe hifanome, hifampitondra amin'ny voninahitra ka mba hiverenan'ilay fifalian'ny fiarahana azy, mba hahatonga ny rehetra hoe hiaina ao anatin'ny fahasambaran'ny mampianakavy indray ary dia andeha ny fitiavana tokoa izany no volena indray ao anatin'ny tsirairay avy. Indrindra ao anatin'izao fahasarotan'ny fiainana izao dia andeha isika mba ho olona mahay miaina, tsy hiteny foana fa mba miaino, tsy manan-kihana foana na hoe ianao foana no miteny dia tsisy andaharan'ny hafa mihitsy, tsy mifandramatra fa
mba miaino ny piray fianakaviana aminao ianao, avelao mba hiteniny ao am-poniny tsirairay avy fa ampatony amin'ny fitiavana, amin'ny fahendrena, ary ny tsirairay avy koa nefa dia mifanolotra n'izany fitiavana izany fa fitiavana ampiralahiana fa tsy amin'ny heviny hafa. Dia mba ao anatin'izay dia hiverina ny fifankatiavana, hiverina ny fifaliana ny fiarahan'ny fianakaviana. Aza toniana fa Andriamanitra dia fitiavana, ary Andriamanitra rehefa maneho ny fitiavany amintsika dia asehony rehefa tia izy dia tia, maneho ny fihetseham-pony amintsika koa Andriamanitra rehefa malahelo izy dia teneny amintsika, rehefa tezitra izy ditantsika ao amin'ny Baiboly izany dia andeha hanao tahaka an'Andriamanitra hoe rehefa tena tia koa mba aneho ny fitiavantsika amin'ny rahalahintsika isika, aneho ny fihetseham-po amin'ny fitiavana tahaka ny ataon'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra fotsiny dia ampitiavana, amin'ny fandehanana amin'ny mazava, amin'ny fitiavana ny rahalahy. Andriamanitra mihitsy izany no andeha angatahana hiasa ao am-potsika ao. Andao Andriamanitra mihitsy tokoa izany no atao lohalarany eo amin'ny fiainany, dia mba izy no anovany fo dia tsy ampisy herisetra ao am-posy ao an-tsaintsika ao, dia tsy ampiatra an'izany amin'ny hafa isika, tahaka an'izay lazain'ny tantara voalohany moa ao amin'ny Baiboly ihany izany dia ny toko 2:1-11, andao anie jerena indray izany tantara voalohany toko 2:1-11 dia izao mihitsy ny lazain'ny soratra masina hoe mitadiavany Jehovah sy ny heriny ka katsao mandraka hariva ny tavany. Fa rehefa ny tavan'Andriamanitra mantsy no eo amintsika dia fahazavana izany, dia mandeha amin'ny mazava, dia afaka mandeha amin'ny fitiavana, dia mahatanteraka an'ilay hoe fitiavana ny rahalahy. Ao amin'ny Isaia toko 5:50 dia ny 9 ihany koa dia mbola hamafisina izany. Isaia toko 5:50 dia ny 9 dia manao hoe mitadiavany Jehovah dia ny mbola hita izy, mentsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Sarotra ny fiainana ankehitriny, herisetra ny tontolo iainan'ny olona amin'izao fotoana izao, fa Andriamanitra mbola akaiky, mbola hita izy dia andeha izy ny tadiavina, fa rehefa izany mantsy dia amirapiratra eo amintsika ny tavany, dia anana fahazavana isika. Ary izany indrindra moa no lazainy eo amin'ny Nomeria toko 4:5-20 sy ny 4:20 arirariko ho aso manao mihitsy izany. Nomeria toko 4 dia ny 5:20 sy ny 4:20 hoe ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Ka inona ny fanirianao? Tsy ny anana fiadanana ve? Ary ny tanjontsika eto dia ny ampiaina fiadanana ny hafa. Tadiavo Jehovah dia ampamirapiratra ny tavany aminao izy dia anana fiadanana ianao. Ary eo amin'ny fifandraisana, amin'ny firaisana amin'ny fianakaviana, rehefa Andriamanitra mitarika antsika dia ho haitsika ny ahafantatra an'izay tokony ho lazaina, haitsika ny hanao izay tokony ho tanterahana araka ny fihetseham-po satria Andriamanitra mibaiko an'izany. Izao mantsy ny lazain'ny Noabolana toko 7:20 torohevitra avy amin'ny soratra masina izay raisintsika hoe Oabolana toko 7:20 izay mahafihim-bava ny manam-pahalalana ary izay mahatsindry fo no manatsaina. Rehefa Andriamanitra ny mampiaina antsika ao anatin'ny fahazavana dia haitsika ny manatanteraka an'izany. Ary rehefa mifampiresaka amin'ny fianakaviana isika, na dia samy misendondoatra noho ny fahasarotan'ny fiainana ary ny rehetra, dia na dia hoe mafy ary ny atrehan'ny tsirairay avy, dia izao no lazain'ny Oabolana toko 5:1 Oabolana toko 5:1 hoe ny fahamaliana mora dia mampianana ny fahatezerana mafy, fa ny teny maharary mahatonga fahasorana dia manoloana an'izay. Rehefa Andriamanitra tokoa mifeny fihetseham-po, Andriamanitra no mampiaina ny fahazavana aisy ianao, dia haitsika izany dia ho tony ny fon'ny tsirairay avy, ary tsy hisy intsony ny tanana hiainga, tsy hisy intsony ny herisetra, tsy hisy intsony ny fanararaotana eo anivon'ny fianakaviana, fa dia hiverina ny fifalian'ny fiarahana ao amin'izany fianakaviam-be izany. Ny fanirian'Andriamanitra mantsy dia ny fianakaviana, ny ankohonam-be etỳ an-tany dia ho sombin-danitra sahady maneho ny ankohonam-ben'Andriamanitra dia andeha zasainao anaiky ny mba ho ampiasain'Andriamanitra ahatanteraka an'izany faniriana izany. Ary ny ankohonam-be na ny fianakaviam-bentsika dia ho fianakaviana izay mahatamana ny anjely. Rehefa miaraka isika dia indrona Jesosy ary maniry ny onona ao amin'izany fianakaviana izany hatrany ka andeha andray
an'izany fanapahan-kevitra hoe hitady an'Andriamanitra, andray ny fanapahan-kevitra hoe amela an'Andriamanitra hiasa ao anatintsika dia mba andeha amin'ny fahazavana isika atsindry fo ary atamana ny anjely honena an' Jesosy ny fianakaviantsika izany. Ary ny tsara indrindra moa dia ny mandray an' Jesosy mihitsy anjaka ao am-pontsika ka zasy ianao zany izao ny miara-mianatra dia andao isika no anaiky an' Jesosy, andao avelo Jesosy anazava, anova ary anjaka amin'ny fontsika manontolo dia mba ahita fiovana ka anana fiadanana ary ampiaina fiadanana ny mpiarabelona, ny fianakaviana, ny mpiray ankohonana amintsika isika. Efa betsaka ny novan'i Jesosy, efa betsaka ny nandalo herisetra dia nampitsahara an' Jesosy an'izany teo amin'ny fiainany. Sasy ianao koa andeha andray an' Jesosy dia anaiky azy anjaka eo amin'ny fiainantsika. Dia izao ny azady noina ao amina boky anankiray hovakiko aminao nosoratana vehivavy mpanompo kristiana anankiray antsoina hoe Ellen White, dia izao no lazainy ao amin'ilay boky manao hoe ilay fitiavana mandresy hoe fantatro ny ranomasonao hoy Kristy, efa nitomany koa hoy Kristy, fantatro ny fahoriana miafina izay mbola tsy nambaranao finanaoviana tamin'ny sofin'olombelona ka aza mihevitra fa irery sy nafoy ianao. Eny fa na dia tsy misy fo voahetsika azy eto ambonin'ny tany noho ny fahorianao, banjino ao ka ho velona ianao. Manoloana n'izao herisetra eo amin'ny fiainana izao, manoloana ny fahadisom-panantenana hoe ny fianakaviana tsisy azo anterana amin'izao fa lasa misaratsaraka, manoloana n'izany fiekana sy ny fanapahan-kevitritsika hoe amerina indray ny fifalian'ny fiarahana izany. Kristy dia milaza fa mahafantatra n'izay mianjady sy ny seho ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy andeha raisina izy, avela anjaka, ampiaina fiadanana, anome fifaliana sy fahatoniana ao amin'ny fotsika tsirairay avy dia ahafahantsika mahatanteraka an'izany resahantsika izany. Ka ny herisetra hitsahatra raha isika no ampiatra an'izany lesona izany ary ny fiainantsika kosa ho feno fahatoniana, ny fianakaviana ahatonga fiainana vaovao indray dia ny fifalian'ny fiarahana. Fanirianao ve izany hoe fianakaviana ho sombin-danitra sahady ety an-tany izany, fianakaviana rehefa mihaona dia firaisampo, fifalian'ny fiarahana mitsapa ary santatra sahady ny any amin'ny fiainana mandrakizay. Fanirianao ve ny mba anananao fiadanam-po ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Raisy Jesosy fa izy mahafantatra ny manjoanao ary afaka manova ny toe-javatra eo amin'ny fiainanao. Raha fanirianao izany dia andeha iombom-bavaka amiko ary hoentintsika eo amin'Andriamanitra ny mahakasika an'izany rehetrarehetra izany. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra ilay rain'ny fianakaviam-benay, saotranao izahay ny amina fahanay ny fampiresaka ary indrindra moa nakatoro-hevitra tao amin'ny soratra masina androany fa ny fanirianay dia ny iverenan'ny fiainan'ny fianakaviam-benay tsisy herisetra intsony fa hananana fifaliana sy fiadanam-po, hananana fifandraisana feno fifampitokisana dia entinay ao aminao izany fanirianay izany. Ny anaranay fa hoe raha manjaka ato am-ponay Kristy dia hanananay fiadanam-po ka ahafahanay mampiaina fiadanana ny hafa. Andriamanitra ka sy ny fonay tsirairay avy ary aoka re anjaka ato am-ponay ianao dia mba ampiaina an'izany fiadanana izany, ahafahanay koa mampiaina an'izany amin'ny mpiara mianakavy aminay. Ka ny fianakavianay dia ho fianakaviana miaina anatin'ny fahasambaran'ny fifanohanana, miaina sahady ny santatry ny lanitra satria fianakaviana tahinao sy arovanao amin'ny herisetra. Da io ary ny ankorana tsirairay avy ary izay zavatsarotra mianjady amin'ny fiainanay dia vahao izany mba hanananay fiadanana. Misaotra indrindra ray eo fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Dia izay indray ary ilay niarahantsika tamin'ity androany ity ny faniriana, ny fianakaviantsika tsirairay avy dia tsy ahatsiaro na hahita an'izany herisetra izany intsony fa fianakaviana iaina anaty fahasambarana, iaina amin'ny fifalian'ny fiarahana ho sombin-danitra sahady ety an-tany. Manome fotoananao amin'ny raha ampitso indray amin'ny lohahevitra hafa indray. Samy ary tahian'Andriamanitra.